Mamidona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ity anio ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona voalohany toko 5 andininy 4 sy ny 5. Jaona voalohany toko 5 andininy 4 sy ny 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Amen. Araka izany ry havana dia fanomezana fampianarana momba ny mahazanak'Andriamanitra sy ny vokatra ateraka izany eo amin'ny fiainan'ny mino izany no azontsika mitinana ity ampatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo ity, ary ndeha ho tsongaina manokana ny andininy 4 andraisantsika afatra amin'ity anio ity. Averiko vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Andao averina ihany, fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Famarinana roa ry havana no ndeha ho tsoahana avy amin'izany andininy 4 no raisintsika teo izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao: izay naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, hoy Jaona apôstôly. Izay naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, hoy Jaona apôstôly. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ny andininy 4 izay no raisintsika io: izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Hetsika ravana dia mahita fa manoratra epistily Jaona apôstôly io manoratra io, ary ny votoatin'ny epistily izay soratany eo amin'ny toko 4 sy ny toko 5 dia fampitandremana ny amin'ireo mpampianatra sandoka ary fampiorenam-pinoana ho an'ireo kristianina. Ka ity andininy izay nitsongana tamintsika teo ity izao dia tafiditra ao anatin'izany fampiorenam-pinoana izany. Fantaro izy fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Rehetra, izay rehetra naterak'Andriamanitra. Inona moa ny dikan'ilay hoe naterak'Andriamanitra? Misy heviny maromaro izy io ry havana izay tsy zavatra samy hafa akory fa iray ihany. Raha jerevanao zao ny andininy voalohany dia milaza izy hoe izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Izany hoe ilay naterak'Andriamanitra zany dia midika hoe mino an' Jesosy. Zay zany ny dikany. Ary zany raha teo nambaran'ny tenin'Andriamanitra dia izay nino ny anarany. Jaona toko voalohany andininy 12. Dia ny dikan'ilay hoe naterak'Andriamanitra koa anefa dia hoe mandray an' Jesosy. Zany hoe ny olona rehefa mino an' Jesosy dia midika hoe mandray an' Jesosy ihany koa. Zay ny dikany. Izay rehetra nandray azy ozy, nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay ilay hoe zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Ka ny olona mino an' Jesosy zany, mandray an' Jesosy zany dia ambara hoe maharesy izao tontolo izao, araka ny anambaran'ny Jaona azy. Fa ny mandray an' Jesosy koa nefa dia tsisy hafa amin'ny hoe mandray ny fanahin' Jesosy, ary io ilay hoe fanahin'ny fananganananaka, esprit d'adoption. Ka ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, Jaona toko 7:5. Ka ny dikan'ity tenin'ny Jaona ity zany izay aterak'Andriamanitra dia izao hoe izay idiran'ny fanahin'Andriamanitra. Ny fotoana voalohany izay idiran'ny fanahin'Andriamanitra ao anatin'ny olona mantsy no anambarana hoe ateraky ny fanahy izy, satria ilay fanahy izay miditra ao anatiny dia miteraka ny fanahiny. Raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy azy izy. Romana toko 5:7. Ary mbola dikany anankiray koa ilay hoe naterak'Andriamanitra dia hoe nateraka indray. Nateraka indray. Zany hoe Jaona toko 7 andininy 7 sy ny 5: raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ateraka avy any ambony ozy izy. Zany hoe ny olona ateraka indray dia maharesy izao tontolo izao. Ny olona manana ny fanahy masina dia maharesy izao tontolo izao. Ny olona mandray an' Jesosy dia maharesy izao tontolo izao. Ny olona mino an' Jesosy dia maharesy izao tontolo izao. Tsy zavatra samy hafa zany, fa zavatra iray ihany zany. Zavatra miseho anatina fotoana ray daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tsy hoe mandroany mino an' Jesosy, afaka ray volana vao hidiran'ny fanahy masina, afaka tapa-bolana vao materaka indray, dia afaka heritaona vao mino
tsy zavatra fanelanyelany tro fa zavatra miseho anatina fotoana anankiray daholo. Ary de Jaona toko 1:12 ny tena mamitina azy rehetra, ambaran'le manao hoe izay rehetra nandray azy, io zany le mandray de nomena hery, io zany le fanahy masina, ho tonga zanak'Andriamanitra, io zany le ateraka indray de izay mino ny anarany, io zany le mino. Zany hoe reo zavatra efatra reo zany miaraka reo ka zay ny tiany Jaona ambara eto zany hoe mandresy zao tontolo zao zay mino an Jesosy, zay nandray an Jesosy, zay mandray ny fanahy an Jesosy, izay nateraka indray. Ireo no ambarany hoe nateraka Andriamanitra. Ka ny dika ny zavatra tenenin'ny Jaona zany de hoe tsy niherin'ny tenanao na ny maha izy azy ianao no andresenao, fa ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ilay fiombonana sy firaisana avy amin'Andriamanitra mihitsy zany no azahoana le fandresena raha anambariny Jaona eto. Le fandresena amin'inona moa amin'izao tontolo zao izy? Inona le zao tontolo zao zay ambara eto? Io ry havana de tsy inona fa lay rafitra sy toe-panahy manohitra an'Andriamanitra. Ambara eto zany zao ohatra tamin'izany fotoana zany le mpampianatra sandoka, mety fikambanana io, mety vondron'olona io, mety ho fahefana io, izay manohitra an' Jesosy Kristy, mety ho foto-kevitra samy hafa ihany koa io, izay manosika ny olona hiala amin'Andriamanitra. Ka raha manana an Jesosy anareo, raha nateraka Andriamanitra ianareo, raha mandray an Jesosy anareo, raha manana ny fanahy an Jesosy anareo, mandresy izany ianareo Jaona. Fa tsy izany le atao hoe zao tontolo zao, fa le filany nofo sy le filany maso koa, izany hoe le ota sy le fakapanahy samihafa. Zavatra zay mampianjera ny olona manko zany ka mila resena eto amin'ity zao tontolo zao ity, de tahaka zany koa le heriny maizina mihitsy le asan'ny devoly zay manohitra an'Andriamanitra, mampiasa olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Reo koa zany le ambara eto hoe ho resena. Ka izay rehetra hozy Jaona naterak'Andriamanitra no maharesy izany rehetra izany. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mbola miova ry havana, fa mbola tsy haivona koa ianao amin'ity anio ity, fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao, naterak'Andriamanitra anao, de efa voasoratra ao anao ny fandreseny. Ary tsy hakanavaka io izay rehetra ozy naterak'Andriamanitra dia maharesy zao tontolo zao, maharesy zao tontolo zao tsika. Mety misy olona angamba ny mitsangana manohatra anao, manaratsy anao, manenjika anao, fa izao tady idio mandrakariva hoe mandresy anao satria miaraka amin'Andriamanitra. Ary zany ny ambarany Romana 5:9, kanefa amin'izany rehetra zany de manoatra noho ny mpandresy sika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Romana 5:7. Inona no ambarany eo amin'izany rehetra zany? Inona le izy? Ambarany eo ambony ao, fahoriana vao izy, safahantrana, fanenjehana, mosary, fitanjahana, loza, sabatra. Izany rehetra zany le ady atrehan'ny kristianina, ary ataon'Andriamanitra mandresy izy satria nahoana? Satria naterak'Andriamanitra. Efa voasoratra ho azy ny fandresena ao anatin'izany. Ary zany no tsy tokony hakivy antsika. Indraindray antsika manaiky ho resin'ny alahelo sy ny fahakiviana ary ny famoiza-po. Satana no miteny aminao, ianao tsy tafavoaka tsony, tsy maharesy itsony ianao, resy ianao. Mandresy ianao ry havanao amin'i Jesosy Kristy, mandresy ianao. Efa voasoratra ao anatin'ny soratra masina mihitsy zany fa izay rehetra naterak'Andriamanitra de maharesy izao tontolo zao, maharesy le olona mpiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ary zany nahatonga an Jesosy ilaza manao hoe ety amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana, nefa matokiozy izao efa naharesy izao tontolo zao. Raha mandray ahy ianareo de mandray le fandresena miaraka amiko ihany koa. Aza manaiky ho resin'ny fakapanahy ry havana, mahavonjy zay rehetra lay mpanahy izy ozy ny tenin'Andriamanitra, satria mba efa nalay mpanahy koa ny tenany. Zanak'Andriamanitra ianao, averika ny efa voasoratra ny fandresena ao anao, de ny fandresena, ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly, ary ro hery rehetra zay alefa ny ratsy. Ary zany nambaran'i Jesosy raha teo amin'ny mpianany, efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy mainko ianareo izy handresy ny hery rehetra nanany fahavalo, ka tsisy hampaninona nareo akory zany. Luka 10:7-10. Indraindray antsika manaiky mihitsy indraindray ny fanamelohan-tena zay ataon'ny Satana amintsika ao anatin'ny saintsika ao, ny fandrahonana zay ataony, ny fanaratsiana zay ataony ao anatin'ny saintsika ao, milaza ianao tsy izy tsony, ianao efa tsy zanak'Andriamanitra tsony, ianao zao. Aza manaiky fa toero satria no men'Andriamanitra atsika ny fandresena. Manoatra noho ny mpandresy sika ozy amin'ny alalan'ilay tiatsika. Manoatra noho ny mpandresy, fa tsy hoe mpandresy fotsiny, fa manoatra noho ny mpandresy
mihoatra lavitra noho ny mpandresy zany ny statut antsika nohony zay le zanak'andriamanitra atsika zay ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao manahoana ny toetsainao eo anatrehan'ny ady rehetra zay atrehanao matsiaro mpandresy ve samy hevitra ny tenanao loser hoe ho resy za de resy foana ahoananao tsy miteny an'izany tsika satria manana an' jesosy tsika mitonanao ary avana aza miteny an'izany tena teneny mihitsy am'ty androany ty hoe amin'ny mahazanak'andriamanitra de mandresy aho satria zany ny ambaran'ny tenin'andriamanitra Jaona voalohany 5:7 tady dio zay tenin'andriamanitra zay fa zay rehetra ozy na terak'andriamanitra de maharesy zao tontolo zao angatao misy ravana ny fanahy masina ampitoetra izany finoana lehibe izany anatsika fa efa nomen'andriamanitra atsika ny fandresena ary mandresy sika eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra zay lalovantsika fa tsy natao resy zany ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe ny finoana no enti maharesy zao tontolo zao i Jaona apôstôly ny finoana no enti mandresy izao tontolo zao hoy Jaona apôstôly hitantsika zany mitapany faharoa tam'ilay andinitsoatra masina zay ndresitsika teo ihany ary ny fandresena zay enti mandresy zao tontolo zao izy de ny finoantsika eto zany dia ambara fa misy fitaovana zay atoro afahana mandresy izao tontolo zao de ny finoana inona moa le ambara hoe finoana eto de ny andininy eo ambany ihany no manambara azy le andininy fadimy de manazava hoe iza moa no maharesy zao tontolo zao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'andriamanitra zany hoe le finoana zany de tsy hoe finoana hoe mino ny tena confiance en soi tsy izay zany le hoe anao raha tena mino matoky teny ianao manao zavatra de zay ianao ny tafavoaka tsy izay zany le ambara eto fa finoana zay tsy misaraka mihitsy amin'i Jesosy Kristy tsy hoe rehefa mino fotsiny de mino an'izy ary mino ny herin'ny maizina sa mino ny herin'ny zao sa mino an'izao sa mino an' Jesosy Kristy fa zanak'andriamanitra Jesosy Kristy zay manana an'izay finoana zay hoy Jaona de maharesy zao tontolo zao zay zany ny fitaovana lehibe zay enti mandresy zao tontolo zao ary zany ny anambarany tenin'andriamanitra ny anarany no andolihan'ny loalika rehetra na ny an-danitra ny ety ambonin'ny tany manaiky nampanekena ao amin'io Jesosy Kristy io daholo ny zavaboary rehetra manaiky ao anatrehan'izany daholo ka ny finoana zay herin'i Jesosy Kristy mahazanak'andriamanitra azy zay no azahoana famonjena zay no azahoana fandresena zay zany tena zava-dehibe zay misy tantara zao any amin'ny baiboly any any amin'ny Luka 7:7 tantarana vehivavy anankiray zay nararina ndritra 12 taona de io vehivavy tena mino fa ty tena zanak'andriamanitra ty ka na de ny sombotra viavin-dambany fotsiny ihany aza ozy ny voakasikako de azoko antoka fa ho sitrana zay zany le finoana lehibe ananany hoe tena zanak'andriamanitra ty ataony loko ty ka tsy avelako andalo fotsiny eto fa kasiako fotsiny fa na de kely aza de ananako antoka fa ahavoavonjy de ny kasiany tonga de nitsahatra niaraka tam'izay ny aretiny izay le finoana ny herin'i Jesosy Kristy finoana ny mahazanak'andriamanitra azy azahoana fandresena eo anatrehan'ny toe-javatra rehetrarehetra nisy fotoana niditra ny vavahady tsara endrika ny Jaona sy ry Petera nisy lehilahy teo malemy tongotra nandritra ny fahazazany io hatrany akibondreny hoe fa nalemy teo ary hitany olona teo anaovana fiantrano ao isaka miditra ny vavahadin'ny tempoly fa tsy manana omenanao zay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nitsangana de nitsangana le marary niaraka tam'izay ary nitsamboamboatra na andia araky ny tanàna gaga ny olona hoe tsy ity ve ozy zareo hoe tsy zay no finoana ozy ny anaran'i Jesosy Kristy no mahatonga ny olo lahy malemy hitanareo io mitsangana ny finoana ny anarany fa tsy izahay inona ny lesona azo tsika tsoahana avy am'izany ry havana mila mino ny herin'i Jesosy zay mitoetra ao anatytsika isika ry havana raha te andresy zao tontolo zao ahoana ozy ny ambaran'ny tenin'andriamanitra inona no lazaintsika ozy ny am'izany zavatra zany raha andriamanitra momba atsika iza no atohitra atsika Romana 9:7 tena mavita mandresy zavatra maro sika raha mampiasa ny finoantsika an' Jesosy Kristy ary io raha na ampiasao amin'ny zavatra madinika mihitsy any ahitanao azy indraindray ianao misy zavatra atao eo tsy mety mandeha mihitsy eto ambavaka aloha hoe tompo anao an'ity amin'ny anarana anaovako an'ity de hitanao fa tsy apozipozinao akory de vita le izy ohatray ahoana na vita n'ity teto zay le herin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay nampanekena amin'io anarana io daholo ny zavaboatra hatramin'ny biby ndray mandeha ry havana arivariva nandeha
alika efatra ny renanantona ary mivovovo be fantatro tsara alika reo fa alika manaikitra reo fa tamin'ny alina moa tamin'izay fotoan'izay nandeha de nivoaka ny vavahady le alika voaka ny vavahadin'le olona le alika de nanantona fa nijoro de nanana réflexe tamin'izay fotoan'izay amin'ny anaran'i Jesosy avana mijanona ianareo mangina reo miverina ianareo tena tonga de nijanona daholo le alika de niverina tena hoe azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra io anaran'i Jesosy Kristy io mba hahafahantsika mandresy ny zavatra rehetrarehetra ampiasao ny anaran'i Jesosy ny finoana ny heriny zany anaran'i Jesosy Kristy zany angamba mety mikorotana ny tokantranonao tena misamboaravoara ambony mbany tena hoe tsy hitatsony aiza ny lalaka lesa aiza ny lalaka zorana inona no mitranga ahoana ny miafarany de manontany ianao ny tompo aiza raha ny finoanao aiza ny finoanao aiza ny finoanareo izy ampiasao ny finoanareo izy afaka ny miteny koa nareo hoe mangina mitsara miala ianao satana fa tsy manakorotana ny tokantranony ato ianao mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy milamina zao tokantrano zao afaka mampiasa ny finoantsika isika riavana ary ny finoana zany tsy finoana hoe fa finoana ny herin'i Jesosy Kristy ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy Kristy izay le izy izay le secret-ny fahombiazana zay izay le secret-ny fandresena zay ao ambadiky ny anaran'i Jesosy Kristy mety misy tetikasa na mety misy asa lehibe zay ataonao de ketraketraka ianao fa ohatrany tsy mandeha sy ny toy izany ampiasao ny finoanao ry havana ampiasao ny finoanao indrindrandrindra moa amin'ny asan'Andriamanitra de tena mampirisika ry havana indraindray moa tsika efa zatra manao zavatra hoe atreto ny takatry ny vola atreto ny vita satria zao zany hoe mandeha amin'le kajikajin'olombelona sy le fahitana fa manandrama mihitsy anie hoe zavatra tena hoe everina ho takany tsy possible no atao fa entina mbavaka de atao amin'ny anaran'i Jesosy atao amin'ny finoana ny herin'i Jesosy ho hitanao fa aneho'ny heriny sy ny voninahiny ataony mihoatra azy lay nahavita namoky ny olona tsomby 5,000 ka mbola rapisy ambony 12 sibika tamina mofo 5 sazandrano mahay manao mihoatra na io hoe mahay an'io hoe ary tsy miovana io heriny io hoe io Jesosy Kristy io le miaraka aminao hoe io Jesosy Kristy io le mitoetra ao anatinao hoe angamba ravana amin'izao fotoana zao mety marary voan'ny cancer ianao mandre an'izao afatra zao mety ao ambony fandrindrany hopitaly ianao no mandre an'izao afatra zao mbola mino venao fa mahay manasitrany anaretinao Jesosy mino ny zanak'Andriamanitra venao zany ny fanontaniana petraky ny tompo aminao amin'izao fotoana zao mba fantatrao ve fa ozy tenin'Andriamanitra hoe izao ny Jehovah'Andriamanitra ny nofo rehetra zany hoe ananako fahefana daholo ny vatana rehetrarehetra inona ny zava-mahagaga zay tsy haiko mety mamety pronostika tokoa ny dokotera mety milaza izy fa zao ny tany fahasalamanao fa raha mino anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra afaka anehoan'Andriamanitra ny voninahiny sy ny fahagagany ianao fa mangataminy tonony ampinoana ny vavaka fanasitranana anao amin'ity an'io ty be dehibe ny aravana ny fijonovan'olombelona azo resahany eto fa io finoana ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny heriny mahazanak'Andriamanitra azy io be dehibe ny misy ny tsy niteraka de niteraka misy ny olona marary de sitrana misy ny tena hoe maro ny valimbavaka azo tantaraina fa noho ny amin'ny fotoana moa tsy afaka ivalapatra isika fa mihina fanahinao azy efa tsy maintsy nahita ianao asa mahagaga teo amin'ny fiainanao noho zany finoanan'i Jesosy Kristy zany fa indraindray rehefa tojolana aty aoriana isika de ohatry ny adinotsika le izy ampatsahivina anao amin'ity an'io ty fa ny fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao de ny finoantsika ampiasao ara ny finoanao mba handrananao fandresena ampiasao ny finoanao an'i Jesosy Kristy miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao le Andriamanitra velona tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany inona no atahoranao inona no mampangovotra anao ampiasao ny finoanao azy de ho hitanao ny voninahiny ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe aiza ny finoanao eo anatrehan'ny toe-java tsarotra rehetra lalovanao aiza ny finoanao an'i Jesosy Kristy mitonanao ary avana amin'ity an'io ty ampiasao ny finoanao ampiasao ny finoanao fa ambaran'i Jesosy Kristy hoe nareo anao izy na de manana finoana kely fotsiny azy na de kely fotsiny azy de efa avitinareo amindra izy tendrombohatra toany anaty ranomasina zany hoe na de finoana kely fotsiny azy Jesosy momba tsisy azo ny fahavalo atao amiko zany efa finoana hoe nitenenanao an'izany efa finoana nitenenanao an'izany Jesosy miara Jesosy manao an'izao Jesosy miara amiko am'izao de zay finoanao zay ampiasao zay
fa ozy ny tenin'Andriamanitra ho tonga aminao arak'izay inonao, ho tonga aminao arak'izay inonao. Angatao ny fanahy masina ry havana, fanahy masinao, ampitomboa ny finoako, velomy ny finoako, aza vela ho ketraka, aza vela ho kivy afa hampiasa ny finoako mba nanako fandresena satria efa nateraka Andriamanitra. Raha fitinina zany izay rehetra nambara teo dia izao. Voalohany hitantsika teo hoe izay nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao Jaona. Izay rehetra nateraka Andriamanitra tafiditra ao anatin'izany zasy ianao, izay manana ny fanahin'i Kristy, izay efa nandray an'i Kristy, izay efa mino an'i Kristy, manana fandresena voasoratra ho antsika isika. Aza manaiky ho resy zany, aza manaiky ho ampitahory ny devoly zany, fa mandresy ianao eo anatrehan'ny toe-javatra rehetra lalovanao, indrindrandrindra ry havana ny ota sy ny famatorana samihafa, mandresy isika tsy noho ny herintsika fa noho ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny faharo dia izao, ny finoana no enti mandresy izao tontolo izao hoy Jaona apôstôly. Ampiasao ara ny finoanao ampiasao ara ny finoanao. Finoana inona io? Averiko ihany. Finoana io dia ny finoana ny Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra, mifesy mibaiko ny zavaboary rehetra. Na ny patronanao io arany, mbola Jesosy no mibaiko an'io fa tady tio zany. Mbola Jesosy no mbola tompon'ny fiainana io, mbola manana fahefana amin'io hoe raha pitso tsy velona tsony, mararo rehefa avy eo miova hevitro, anana ny fahefana zany fa ianao no matahotra eo. Ianao no mipapapapa sy mitorakovitra eo, fa ananan'i Jesosy fahefana io. Ary tsy misy dikany aminy mihitsy manova ny hevitro sy ny rehetrarehetra, fa ianao matoky ny tompo. Aza matoky olona, fa aloha matoky ny Jesosy, ilay Andriamanitra velona. Ho azy ireny ny voninahitra. Amen.